Tsika ihany no ndeha anoizatsika n'izao fampalalam-baovao izao manoloana ny fijoroan'ny gouvernemanta Kolo Roger dia nivoaka tamin'ny fanginany ny mpanjaka ny Antakarana district Ambilobe faritra Diana ny sintona ny lakilosy fanairana ny tenany mba hijerena akaiky ny faritra avaratry ny nosy iny izay manan-karena tokoa kanefa dia voasokajy ho faritra lavitra andrina hoy izy ndeha hoaratsika ary ny antso sy ny sosikevitra izay nalefa ny Printsy Laboeny Fatelo mpanjakana Antakarana eo ambony fandraisam-peo ny Lovaramana-Ntsoho Sariny Christian Rakotondramanga kosa. Manoloana ny fijoroan'ny fanjakana zao ty ahafahana miary asa ny sosikevitra boka voalohany mitsodrany reka aloha amin'ny faviandreo ny fatorisan-drona didy andraikitra mahatonga andraikitra voalohany ara sosialy ny kolotsaina ny faritra fididiko ny faritra avatra ny nosy tsika didy maro ny zavatra tokony hoentina mampandroso aminazy maro karazany koa ny fomba iarahantsika miasa satria iarahantsika mahita ny raha mahazo vahoaka malagasy jiaby kakazo sarobida agnaty ala jiaby tapatapaka fitrandragna vatosoa volamena tsy ara-dalàna fandrepalema efa miampitaintaigny ny vahoaka mba anisan'ny tany mamokatra vary fary amin'ny agny kanefa ireo mpamboly sy mpiasa tany ireo tsisy mpanampy fitadiavagna asa efa manahirana indrindra ireo tanora vao navita fianarana noho ny tsy fisiany asa atao sy ny sisa ka zavatra jiaby zegny tokony hitsanana atsika jiaby miaraka mba hisian'ny fampandrosoana ny faritra tsirairay angatana ny filohampirenena malagasy ireo mpikambana ho amin'ny gouvernemanta mba hijery akaiky olana misy amin'ny voaka malagasy tokony nisy fiaraha-miasa entiny mampandroso faritra rehetra eto Madagasikara mba hanjakan'ny fampiroboroboana ny kolotsaina ny fiasankina ny fihavanana ary ny fandrepalema maro cadre iara-miasa maro olo mavita fianarana ambony tokony nampiana ny olo manatranakaefa fa voany vahoaka akarabe izay tariko hagnampy ifanombe-tanana ary ifanolo-kevitra amin'ny mahasoa ny tanindrazantsika ty